Tao Antananarivo mandro soa hatramin'ny faty any amin'ny Morgaza misy naika an'olana. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fanolanana faty no tena iompanantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tohana ara-tsakafo distrika folo any Atsimo any no nahazo ny vary avy any Korea. Nanolotra vary 4,700 tonnes ho an'ny fandaharan'asa ny firenena mikambana momba ny sakafo na PAM ny gouvernemanta koreana tatsimo. Ho fanampina ireo mponina sahirana ara-tsakafo amina distrika folo any Atsimo any ity vary ity izay nigadona teo amin'ny seranan-tsambon'ny Toliara ny 9 Jona lasa teo iny araky ny vaovao malaza avy any an-toerana trany. Midika izany fa mbola tena sarotra izany hoe ny fahavitantena ara-tsakafo izany raha ho an'ny Madagasikara manokana no ho resahana satria efa hatramin'ny ela ny Madagasikara dia tsy maintsy manafatra vary avy any an-kafa foana ary isan-taona no hita izany fanafarana izany. Nefa i Madagasikara dia manana tany midadasika izay azo volena tsara ary ny 20% malagasy raha teo dia tantsaha avokoa ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe oviana ihany izany i Madagasikara no tena mba hanana fahavitantena ara-tsakafo zay fa tsy hanafatra vary avy any an-kafa foana isan-taona tahaka an'izao. Ny malaza avy any Toamasina indray tranga hafakely moa izy ity satria nisy ny sopatra ny hiran'ireo mpivavaka teny Ankalamanjana tany Toamasina tany. Nisy niditra tamina Bluetooth tampoka ilay matos ka lasa hiran'izao tontolo zao fa tsy hirany fitoriana filazantsara intsony no nandeha mafy tamin'ny fanamafisam-peo ny reto mpitoroteny Ankalamanjana atao bazary Valipson Toamasina tamin'iny androny 9 Jona iny. Tsy fantatra izay nahavita ny sompatra azy ary ny vonoana haingana ilay zava-maneno taorian'izay. Misy olona tena manao sangratsy araky ny voalazan'ireo mponina avy any an-toerana trany. Sady mampalahelo moa izy ity no mampiomehy satria dia misy olona tena mahavita manao sangisangy izay amin'ny zavatra tahaka nytony. Amin'ny manaraka ry mpitoroteny eny Ankalamanjana dia alefaso mialohan'ny fotoana ilay bluetoothnao. Amin'izay mantsy tsy misy olona tafiditra intsony ao anatin'izay zava-manenonareo zay. Ny mahakasika an'ireo tanora malagasy izay voasoloky tany Kamerona tany dia fantatra fa tafaverina ao Madagasikara izy ireo izay mitotaly 7 mianadahy izay voafitaky ny asa tany Kamerona izay. Raha tsy hivina dia nampanantenana asa izy ireo saingy rehefa tonga tany an-toerana dia tsy izay akory no niseho fa dia fampijaliana no nahazo azy reto tany Kamerona izay. Misy aza tamin'izy ireo dia noterena mba hivarotena araky ny nataon'ireo zay mpanafatra izy ireo tany Kamerona izay. Ka arabaina soamantsara izy ireo mba tafody antanindrazana amin'izao taorian'izay tranga izay nahazo izy ireo tany Kamerona izay. Ka ny havatra ho an'izay mbola tsy voa mitandrema hatrany amin'ireny tolotrasa isan-karazany ireny ary hadihadio hatrany izay tolotrasa isan-karazany izay fa sao dia haneninanao na ihany koa mahazo an'ireo zay mpisoloky tahaka an'ity nahazo an'ireto tanora malagasy tany Kamerona ireto. Eo amin'ny resaka sintomahery indray lehilahy anankiroa no voasambotry ny CSP4 sy ny SAG noho ny fanaovana sintomahery tao anatin'ny zotra 154 teny Isotry sy ny halatra finday teny Anosizato Antsinanana nandritra ny fitohanan'ny famoivoizana.
Izay niseho tamin'ny 4 Jona lasa teo iny moa ity resaka sintomahiry ity. Tsara ho marihina fa tena anjakany izay sintomahiry izay tanteraka amin'ireo toerana voalaza ireo ary na ao anatin'ny bus aza ianao amin'iny andro atoandro iny dia misy foana izay fanendahana izay ary tsy tahotra tsy henatra izy ireo manao an'izay asa ratsin'izy ireo zay eny ankalamanjana eny na amin'ny andro atoandro na amin'ny andro hariva izay. Ny reseverana bus moa etsy an-daniny dia mitazana fotsiny manoloana an'ireo izay mpanao sintomahiry any anatin'ny bus ireo izay. Andao amin'izay ho resahantsika ny tranga izay niseho tao Antananarivo renivohitra tao izany hoe tranga hafahafa ary nanaitra ny maro moa raha vantany voanandre an'ity tranga izay niseho tao Antananarivo Mandrosoa tamin'iny herinandro iny. Efa matetika isika no mahita sy mandre foana fa misy ny filazana an'ireo trangana fanolanana etsiroa. Ao moa ny fanolanana zaza tsy ampy taona, ao ihany koa ny fanolanana ireo olona izay efa lehibebe taona. Fa ny tranga izay niseho tao Mandrosoa izay dia isan'ny tranga nanaitra ny maro ary tsy mbola faheno mihitsiny raha ho an'i Madagasikara no resahana manoloana an'izay trangana fanolanana izay satria tany an-tranompaty ilay rangahy izay mpanolana no naika hanolana an'ireo faty izay mitsirara tao amin'ny tranompaty izay. Tsy atehakin'ireo mpitsabo izay mpanampy ity lehilahy izay nikasa hanolana faty tao amin'ny tranompaty ity. Efa afaka ny akanjon'ity lehilahy ity. Ireo faty vao nampidirina tsy ela ireny no tena lasibatra araky ny fanazavana hatrany. Ka mahagaga sy mahatalanjona ihany ny trangan-javatra tahaka an'itony ary tena mahalasa saina rehefa mandinika azy satria na ny faty any amin'ny tranompaty aza dia misy manolana. Aiza ho aiza isika izany eo amin'ny lafin'izay fanolanana izay. Tena hita fa ny hanahazovana hatrany izany ireo karazana fanolanana isan-karazany amin'izao ankehitriny izao. Ny toe-tsaina ve no efa vo sa inona no mahatonga an'ireo olona izay zatra manao an'izay resaka fanolanana izay? Tsy vitan'olovelona ihany no aholana fa dia manolana hatrany amin'olona maty mihitsy aza izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Mila mitandrina hatrany araka izany ny rehetra ary mila arahana maso akaiky araka izany ihany koa ireo faty izay vao maty ireo satria na ny faty aza dia efa aholan'ireo tsy mataho-tody amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko tompoko vavy ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.